faly miarahaba asika rehetra mpanaraka tsapana vaovao tagasy ny tenako androany isika dia ndiresadresaka indray ny mahakasika ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra trano moa dia famtinam-baovao izay misy no ataontsika ato amin'ny tagasy ka horesantsika amin'izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay hita manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao ka hanomboantsika izany vaovao tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Sofia iny izay mampisavorovoro ny vahoaka tokoa moa izany amin'izao fotoana izao fa tsy andaniny izany ihany koa dia horesantsika ihany ny vaovao tsy fandriam-pahalemana izay hita amin'iny faritra Atsimotsimon'ny Nosy tato anatin'ity herinandro ity fa milohan'izay dia azadino manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona ny renevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manarakeo ary azadino ihany koa milike ny vidéontsika ary azadino hatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy sy tombo tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela isika fa vetrany tonga dia vavany daoary resaka tsy fandriam-pahalemana hatrany dia nahazo vaovao avy tamin'olona tsara sitrapo ny zandary amin'ny fisian'ireo dahalo avy nanesy omby nangalarina makivaky ny lalam-pirenena faha 1/3 tokony ho tamin'iray ora maraina tamin'ny androny 9 Desambra 13 lasa teo nidina avy hatrany ny zandaro ary namonjy kizo heverina andalovan'ireo dahalo nandalo tokoa ireo olon-dratsy manesy omby ireo ny 3 ora maraina ary ny fanjevony fampitifitra tamin'ny zandary tao Agnalabe komina Antsahabe resy tosika ireo dahalo ka vaky nandositra tany anaty ala sady nanaratra haizana tsy nisy ny ainana fohy tsy nisy naratra koa ny zandaro fa ireo olon-dratsy noho ny heverina nisy naratra noho ny fahitana rano paritaka mandidina ny toerana nisy ny fanjevona noentina an-tanana ireo omby ary nampidirana anaty valampamjanany komina Antsahabe mandrapaha tongavan'ny tompony mitohy ny ezaka atao amin'ny fandriam-pahalemana sy fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ato anatin'ny vondrotom-paritra Antsoy hoy ny kapiteny Hery commandant de compagnie vaovao Antsoy mitondra fankasitrahana ireo nanome vaovao ara-potoana ary nanamafy fa tsy mijanona ny ezaka atao amin'ny fampandritany mbola ny Antsoy hatrany nodorana tamin'ny 9 Desambra lasa teo tao Ambalapaka fokotany Ambalabe Ouest Antsoy akaiky ny seranam-piaramanidina ireo rongony na jamala tao anatin'ny volana vitsy mialohan'ny farantaona kapiteny Hery komandiny vondrotom-paritry ny Antsoy no nitarika ireo zandary izay natreha ny solon-tenan'ny préfet sy ny solon-tenan'ny bentanàna nandoro izany mbola ny faritra Sofia hatrany lehilahy matanjaka misy 10 mahery nitondra fitaovam-piadina toy ny hazo maranitra kibay vato antsilavalely sy antsobe sy ny sisa no tonga teo amin'ny bureau ny tombomparitry ny gendarmeria Belanana tamin'ny 9 Desambra lasa teo nitady olona namony nahafaty ny fianakaviany mo natongavan'ireto olona maromaro reto tamin'izany nisy ny fampiresahana nataon'ny komandiny tombomparitry sy ny lohandohany tamin'ireo andian'olona milaza fianakaviany tompoko vavy Rasoanirina izay maty ny vonoan'olona tao Ambodisatrana Est ny 17 Desambra 13 teo ary nasaina sava efitrano misy ny bureau zandary ireo ary nasaina sava efitrano misy bureau zandary izy ireo mba hijery izay olona tadiavina raha ny fanazavana dia ny vadiny tovovavy 19 taona izay maty nisy namony ity no ahian'ireo fianakaviana tompokavana maty fa navandoza ka efa nidina tamin'ny toerana heverina ho nisy azy izy ireo 5 tsy nahita azy ka izao namantana tany amin'ny zandary izao satria any no heverindreo fa niafenany ilay olona heveriny fa namony ny havana rehefa natao anefa ny fisavana dia tsy nahita izay olona tadiavina izy ireo taoriny fisavana izay nataon'izy ireo ka niala moramora teny amin'ny bureau zandary mo ireto farany ary dia namonjy ny fidina avy izay ny vaovao misy tany amin'ny faritra Sofia iny izany hoe tany Belanana mo maromarona kokoa mbola ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana hatrany olona 5 no naratra vokatry ny fanafihana nataon'ny Jolahy ary olona iray no takalinaina nitranga ny fanafihana nataon'ireo olon-dratsy tany amin'ny komina Anosy Paris distriktan'ny Mananjary ny alasinainy 15 Desambra teo nandroba mpivarotra ireo dahalo tamin'izany ary olona iray no nataon'izy ireo takalinaina raha olona 5 hafa kosa no naratra nihetsika nanaradia ireo mpitandro filaminana tonga nanampy an'ireo mpitandro filaminana manao ny asany sy ny mbavamboaka vafidy tany an-toerana andriamatoa Mamhaja Sarlo na deputé Haja nitondra fotsim-bary hatao sakafo sy vola hatao laokan'ireo mpanaradia ny tenany raha ny fokon'olona no mpiantoka an'izany hatrizay efa taverina somatsara tamin'ny farany herinandro ity ilay takalinaina ary efa manaraka fitsaboana ireo zay naratra arak'izany ara dia mitohy ny fikarohana ireo nahavandoza izay sy zay ara ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana tapany voalohany tamin'ity vidéontsika ity ka manasantsika trany hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona ny renevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manarakeo manasantsika ihany koa ilike ny vidéontsika ary manasantsika tanandro hatrany abone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vaovao zay lefa misy tombo tagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa Simio, o meka me mito, sasa miano si, falovia nos autia, va maheri vitia, vanga, atulu chono,
no nefa mavutso but I was fully layo laza tena tiani fanina mnyafaranye iskwano tena tia sa kwambalo iskwano tena tia